Mbola miatra eto amintsika ny didimpanjakana laharana 7 dimampolo tamin'ny faraiky amroapolo ny volana May 7 mametra ny ora fidirana sy firavan'ny mpiasam-panjakana hoy ny prefet Mahajanga. Raha ny eto Mahajanga manokana dia miditra amin'ny 8 ora maraina ny mpiasam-panjakana ary mirava amin'ny 12 ora antoandro, miverina amin'ny 2 ora tolakandro, mirava amin'ny 9 ora hariva. Miankina amin'ny zavamisy amin'ny faritany tsirairay anefa ny fandrindrana ny ora fidirana sy firavan'ny mpiasam-panjakana io ho iatrany ny fanazavana. Raha ny ora fiasana eto amin'ny tany sy fanjakana dia misy panjakana laharana 7 tamin'ny 7 zay zany no lalàna mikasiky ny ora fidirana miasa eto amin'ny tany sy fanjakana. Miaraka ny panjakana io dia adiny 9 zany ny ora ara-dalàna iasan'ny mpiasam-panjakana ny mpiasa eto amin'ny tany sy fanjakana araka ny voalaza teo. Miaraka an'io zany dia miditra amin'ny 5 hatramin'ny 10 ora hariva ny tokony iasan'ny mpiasam-panjakana, indrindra moa zany raha fandamina dia anindreny vohitra. Dia misy 30 minitra ny ora isakafoanana, zay le adiny 9. Fa raha hoy io zany miankina aty amin'ny toe-javamisy, ohatra aty amin'ny faritra zany, raha aty amintsika faritra be zao prefecture Mahajanga dia fandaminana napetraka zany ampianazy adiny 9 zay dia miditra amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 dia nyariva miditra amin'ny 2 ka hatramin'ny 9 hariva. Dia mitsara le adiny 9 zany zay ny tokony iasana noho ny zavamisy zany ohatra hoe toetrandro, ny fomba fiainana, fomba ampanao zay dia azo resena. Le didimpanjakana zany teny hoe azo atao ny manaraka zany ny mampanaraka zavamisy eny amin'ny toerana tsirairay. Adiny 8 isanandro ny ora tokony iasan'ny olona iray. Raha ho antsika eto Mahajanga nefa tsikaritra fa betsaka ireo mpiasa miasa amin'ireny sampandraram-panjakana ireny no tsy mahavoaja ny ora fidirana sy ora firavana.